fahasalamam-bahoaka mitombo isa ireo marary vokatry ny ranon'ny jirama. dia ny PRRM tany Dubai nafenina kanefa manandanja mikendry tombotsoa-pirenena. Fanarenana sy fanavaozana lalina ny rafitra eto Madagasikara no ilaina hoy ny IMF. Manatitra ny fiarabana tompoky lasy sy tompoky vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana mampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Fiainana antoko sy ny tontolo politika no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Mbola tsy miova ny targetra apetraky ny antoko i Madagasikara ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy anangana firenena vanona. Mahalina ny fitatetezam-paritra ataon'ny antoko noho izany. Tsy ny resaka be na ny fanaratsiana ho an'ny hafa no amaritana fa mahavita mampandroso ny antoko na olona iray fa ny tarehimarika no pirofo hoy ny solombavam-bahoaka Avitra Andriamosa. Tato-baovao eo amin'ny sary sindatsariny Tahiriny Aina. Taorian'ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 dia samy nahatsapa ny ankamaroana ary matetika fa nandritra ny fitondrana Ravalomanana. Izany hoe ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 no tena nisy fandrosoana i Madagasikara. Miverimberina eo amin'ny sehatra politika sy ny ady hevitra ho an'ny daholobe izany ka mendrika hodinihina amin'ny alalan'ny marika sy ny antotanisa azo amarinina hoy ny mpanara-baovao. Araka ny angon-drakitra ara-toekarena teo anelanelan'ny taona 3 ka hatramin'ny taona 7 dia nanodidina ny 4 ka hatramin'ny 700 isan-taona ny tany arikarena fahobe izay isan'ny ambony indrindra teto Afrika Atsimo ny Sahara tamin'izany. Taorian'ny krizy lalina tamin'ny taona 2024 dia nivoaka tsikelikely tao anatin'ny fahalemena ara-toekarena ny ainany i Madagasikara. Ny taona 4 voafafa ny 2.9 ny trosa ny Madagasikara teo anivon'ny Club de Paris ary nofafana koa ny trosa rehetra. Eo amin'ny lafin'ny fotodrafitrasa maro ireo pirofo hita maso. Lalana 400 kilometatra no namboarina sy nohatsaraina ka nanatsara ny fifamoivoizana sy ny fivezivezen'ny vokatra sy ny olona manerana ny nosy izany. Teo amin'ny lafin'ny fanabeazana maro ireo sekoly ambaratonga fototra no natsangana sy nohavaozana ho fanohanana politika fanabeazana fototra ho an'ny rehetra. Vokany 2.9 ireo zaza malagasy dia niditra antsekoly avokoa, nitsitraka toana ara-tsakafo tany antsekoly ary nazo fitaovana fampianarana toy ny aron'akanjo sy ny maro samihafa. Tsy nisy fanavahana ny fanomezana izany ho an'ny zaza malagasy. Teo amin'ny sehatry ny fahasalamana nisy ny fanatsarana ny tompo-pahasalamana fototra sy ny hopitaly ary vaindohan-draharaha ny ady amin'ny aretina mahazo ny vahoaka toy ny tazimoka. Na dia mbola misy aza ny olana teo amin'ny fitaovana sy ny piasan'ny fahasalamana dia hita fa nisy fivoarana raha oharina amin'ny vanim-potoana teo alohan'ny nitondrany ny firenena. Raha potika tanteraka kosa izany amin'izao fotoana izao. Anisan'ny nampiavaka ihany koa ny fitondrana Ravalomanana ny fanamafisana ny fitantanana sy ny ady amin'ny kolikoly tamin'ny alalan'ny fananganana sy fanamafisana ny rafitra toy ny Bianco sy ny Samifine. Nitarika ho amin'ny fitokisan'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ihany koa ny toe-draharaha ara-toekarena, ny tompony mpampiasa vola vahiny ary ny tetikasa goavana napetraka. Anisan'izany ny tetikasa Ambatovy. Niverina nanohana arabola any Madagasikara ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena lehibe. Afaka nifaninana tamin'ireo vokatra vahiny ny vokatra malagasy tamin'izany fotoana. Isana namarika ny fitondrana Ravalomanana ny fitsonjovana manokana ireo tantsaha ary efa niroso tamin'ny fizarana trakteur sy fampitaovana hafa ary ireo akora fototra ho an'ireo tantsaha ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izany. Tsy tokony ahagaga arak'izany raha vahoaka maro no tonga miatrika ny filoha Ravalomanana rehefa manao fitetezam-paritra ny tenany satria mbola raikitra ao ampon'ny maro ny zava-bitany teto amin'ny firenena. Raha antsika mahita fa nitraikefananana Andriamatoa President Ravalomanana sy nahitarika ananany ary ny raha antsika nahita fa ny manam-pahaizana ara-toekarena dia nilaza fa ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024 dia niakatra ny fiarikaren'ny malagasy. Ary rehefa nisy ny krizy 7 sy 10 dia nidina ray isan-jato zany zavatra zany. Zany pirofo mitonga amin'ny tenda ny fahaiza-manao an'Andriamatoa filoha marika Ravalomanana. Ary amin'izao fotoana izao ho anay izay solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny antoko tiako Madagasikara dia manaraka izay baiko sy
manatanteraka tsaka ny sandavany a ny politika zay tondrana Andriamatoa filoha ny politika iainanay eo anivon'ny antoko dia velona sy matanjaka tsy mamenatra zany raha tsika mahita reny a tsisy mpihira tsisy mpianatra fa tonga ho azy ny olona rehefa ohatra ka hoe andalo Andriamatoa Marc Ravalomanana zany dia singa anankiray fa na kely na lehibe dia mahatsiaro ny zava-bitana Andriamatoa Marc Ravalomanana ka tsy ho faty ao am-pon'ny olona mihitsy ny zava-bitana Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana. Raha ny Arkarena ohatra mbola tsy nisy mpitondra nahavitana natratra ny fiakaran'izany fito isan-jato isan-taona izany ireo mpitondra ny fandimby taoriny ny taona 2024 ny 4 isan-jato sy ny 5 isan-jato izay tanjona napetraka ny mpitondra sasany aza mbola tsy tratra hatramin'ny androany. Firenena mialentika vahoaka miamahantra no nisy teto hatramin'ny taona 2024 tsy mahagaga raha mbola antoko matanjaka ny dimy raha eto Madagasikara hoy ny fanazavana. Manana rafitra isaky ny Antanatohatra raha teo ny antoko tany Antsiranana ohatra dia tafapetraka ireo chef d'antenne 10 isaky ny fokontany sy ny comtim ao amin'ireo commune Antsiranana eo koa ny distim ka Ibory Urlik no filoha mpitarika ny distim ao Diego Ray Roland Survin kosa no mpitarika eo amin'ny faritany Antsiranana. Raha ny fantatra dia isy etsika maro ataony ratsan'ny antoko any antoerana toy ny fambolekazo ny fanadiovana tanàna ankoatr'ireo asa mahantoko politika. Izany rehetra izany dia anehoana fa antoko velona ny tiako Madagasikara manerana ny nosy. Fa makasika ny fitantanandra-rahampirenena kosa indray dia mila fanarenana sy fanavozana mantolo i Madagasikara manomboka amin'ny rafitra fototra ka hatramin'ny fitantanana ny rahampirenena hoy ny vovonana Arika mitolona ho an'ny fanorenana. Raha tsy tanteraka izany dia ho sarotra ny anatrarana ny fampandrosoana maharitra sy mahasoa ny vahoaka malagasy mantolo raha ny fanehoan-kevitra atrandry. Tati-baovao eo amin'ny saritsin-datsariny Tahiry Nyaina atrandry. Mitaky fanarenana sy fanavozana lalina ny rafitra eto Madagasikara. Efa lany andro sy tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny ny rafitra iorenana ny fiainam-pirenena. Voakasika izany voalohany ny fanabeazana sy ny fampianarana izay mbola miantehitra betsaka amin'ny rafitra sy ny fomba napetraka nandritra ny valim-potoana ny fanjanahantany. Tsy mifanaraka amin'ny filan'ny tanora sy ny tsena ny asa ankehitriny ireo rafitra ireo ka anisan'ny mahatonga ny tsy fanananasa sy ny fahasarotan'ny fampandrosoana. Tsy lasa-danja amin'izany ihany koa ny rafitra ara-pitsarana izay mamotika fiainan'olona maro satria feno kolikoly hoy ny fanazavana. Tsy resaka hoe efa zavatra efa tany amin'ny 1900 tany no mbola petraka anatin'ny sain'ilay mpianatra zany. Faharoa manaraka an'izay mila intéressé anatina resaka hoe fitondrana mifangaro politika ny vahoaka malagasy mba hosarotiny amin'ny fitantanana amin'ity firenena ity satria ezanana badona ny tanora na eny amin'ny université raha misy tanora samy laza hoe zay tsy tia politika. Tsy ny politika tompoko ny ratsy fa ny mpanao politika mangalatra, mandroba, mampahantra ny firenena izay no ratsy fa tsy adala akory ny any Etazonia ny mpianatra ny université atsony any amin'ny chambre mamoaka hevitra hoe inona ny fomba hitondrantsika nyity firenena ty. Tsy teny koa ny fitsarana. Tena anay zao dia victime mana fitsarana corrompu hoe fitsarana voabaiko tsy tokony mena ny fahaleovan-tenany manokana mihitsy ny fitsarana ny mpitsara satria mamotika fiainan'olona tompoka ny mpitsara raha mbola zao système zao napetraka atsika eto Madagasikara eto. Eo koa ty système fifandraisantsika amin'ny any ivelany. Ny fiandrianam-pirenena tompoko tsy mipetraka tsara eto amin'ity firenena ty fa misy firenena mibaiko hoe manao menasy hoe raha tsy manao an'izao nareo tsy omena ihany ty izany zavatra zany toe-tsaina lomorona mitarika ny malagasy mahantra. 2,700 raika amin'ny 7,700 roso 2,000 8,2,000 3,2,000 samy nahitana etsika sy tolona avokoa ireo taona ireo. Betsaka ireo naratra ary napetraka nandritra ireo etsika ireo ny fitakiana fanovana. Matombola misy ny tolona aty amin'ny taona 5,2,000 dia midika izany fa mbola tsy tonga amin'ny tanjona tiana sy tokony ametrahana azy ny firenetsika. Mitaky fahamatorana ny fametrahana ny fanovandrafitra hoy ny IMF. Mahatonga manitsy mety vita ny tolona dia misy zavatra mila hovaina ao.
ka io zavatra tsy mbola miovatra am'izao io zany io rafitra tsy mety mbola miovatra am'izao io zay ny matimatesany voaka malagasy fa maninona tsika zany le voaka malagasy zao tsy tia soa mahazo am'le voaka malagasy be de be ny raha latsaka be de be ny zavatra nandalo teto amitsika teto zany raha ohatra ka mbola tsy tonga am'le rafitra tsy tonga am'le fitakina zay nataony voaka malagasy de olo-pirenenana de tsy maintsy hiteny zahay de tsy maintsy zay zany hitaky an'io zavatra io amin'ny tokony fotoana tokony mety anaovana an'izay zavatra zay marinety metona nefany fa izahay de tsy manohana antoko izahay tsy manohana olona fa toanana kosa ny rafitra zay zany ny aty amin'ny AMF io tsy eto Antananarivo rery ihany misy ny dialogue politika mandeha eo misy ny concertation nationale andray anjara fiainao anatin'io zany izay anatin'ny AMF hitondra an'ireo zavatra zay marary ny voaka le malagasy zany tsy misy afa-tsy zay zany ny anay zany de fitakina ny fanovana ny rafitra zay misy eto Madagasikara zay rafitra tsy nasoa ny voaka malagasy mitady an'ny rafitra sy fanovana zay misy ny masoa ny voaka malagasy ny zavatra takiny AMF tsy kisendrasendra miseho fa olana ara-drafitra lalina no fototry ny savorovory miverimberina raha ny fanazavany AMF atrany mbola mavesatra ny lovana velan'ny fanjanahantany eo amin'ny rafitra sy ny lalàna misy eto Madagasikara hatramin'ny androany no mafisin'izy ireo fa misandrahaka manerana any Madagasikara ny vovonana AMF izay milaza fa tsy anaiky raha toka tsy manaraka ny etsika izay nitakiany vahoaka ny fanavozana roso amin'izao fotoana mpandray anjara tamin'ny tolona raha teo no mandrafitra ny vovonana ary ny ainga tamin'izany no nametrana ity vovonana ity raha ny fanamafisana vavao avy any anivony anteny miera-pirenena kosa indray dia nitoy androany ny fiainana teo amin'ireo mpikamba ny gouvernemanta sy ireo solombavam-bahoaka tsapa hoy ireo solombavam-bahoaka fa miverina amin'ny hasiny ny androm-panjakana na mpanao lalàna tsy misy voatampimava ireo solombavam-bahoaka ary samy nahitsy tamin'ny fanitsina ireo lesoka ary nanao sosokevitra mba hitondrana fanatsarana ho an'ny politika ankapobeny ho an'ny fanjakana tato vaovao eo amin'ny sarsina tsara ny tahiry ny aina atranty misy finiavana ny fitondrana mijoro iaino ny solombavam-bahoaka ary anome lanja ity androm-panjakana mpanao lalàna ity mbola tsy nisy fotoana nahitana taratra izany teto amin'ny firenena raha tsy tamin'izao fitondrana mijoro izao hoy ireo solombavam-bahoaka ekena fa mbola manjavonjavo ny lalàna izoran'ny firenena saingy hita sy tsapa ny finiavan'ny fanjakana anamaivana ny fasahiranam-bahoaka izay takaitrana velany mpitondra teo aloha hoy ihany ireo solombavam-bahoaka tena mifampiaino tanteraka ankehitriny ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna ary azo antoka ny fahavitan'ireo asa ao anatin'ny politika ankapoben'ny fanjakana satria ifanohana ny mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka tsy misy raha teo ny teritery amin'ny fanatanterahana ny asa raha ny fanazavana ka misy 13 izahay namena 7 minitra avy ny fametrahana fanontaniana na 7 minitra raha mbola tsy ampy dia malalaka ny fanaovan-kevitra sy ny fanontaniana mila valina izay nafahana naneho hevitra sy ny lazana sy ny tantarana ny zava-misy any amin'ny distrika tsiraidray avy ho an'ireo solombavam-bahoaka zava-dehibe le fiainana satria eo ihany koa no fanontaniana mila valina an'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta satria ny lalàna dia mametra fa manao fanaraha-maso ny asan'ny mpanatanteraka ny mpanao lalàna tika kapoben'ny fanjakana izay miprezantena Andriamatoa premier ministre chef du gouvernement aloha dia zavatra maro samihafa no milazainy tao ary ao anatin'ny roa taona mifaratra ny amin'ny fifidianana ho an'ny mpanatanteraka dia manana fanantenana izahay ny ahafahany manatanteraka azy satria izy libre manatanteraka le asany tsy misy teritery tsy misy fitapitaka ary tsy mamenatra milaza roa volana zay ny nandehanan'io gouvernemanta io tsy mamenatra milaza fa azo lazainy efa misy zavatra vita raha ho an'ny distrika navaratrano manokana ny zavatra mahafinaritra sy tsapa dia efa maro ireo mahazo vokatra sahady avy amin'nisy efa nisy fionana ny gouvernemanta tsiraray mantsy dia amin'izao fotoana tafaverina teo ny ampahany hitako hoe efa maro mihitsy ny zavatra voavalin'ny ministra zavatra efa nataony ka nahafapoa solombavam-bahoaka tamin'ny voalohany moa nisy anahy dia ny etaetanentiko tamin'ny fionana ministra voalohany dia ny teo amin'ny fanamboarana ny lalana
iny amin'ny vatobe iny satria tapaka nandritra fotoana maromaro izy iny ary amin'izao fotoana dia nafaly fa efa vita tanteraka. Dia eo koa iny le canal andeha tany marina fa misy ny tetikasa teneva gouvernemanta nefana velona fa tena mameno an'izay ny zavatra teo satria ahitana sy haminana any amin'ny fotony. Eo zany no ahitana hoe iza ny tetikasa maika, iza ny tetikasa tena hoe misongadina zany tena hoe lara-pamehana anatin'ilay izy. Raha tsy ahivina dia efa nanomboka hatry ny omaly ny fionan'ireo solombavambahoaka sy ny mpikambana gouvernemanta. Tsy nisy ny karazana fionana tahaka izao tamin'ny fotoanana teo aloha fa nitadiavana fomba nanakana anazy. Nankinina tanteraka tamin'ny fanapahan-kevitry ny maro anisan'ny fanapahana ny irosonana tsia. Tena ilaina nefa ny toy izao ho iatrany ireo solombavambahoaka. Fa nitondra fanazavana mahakasika ny resabe momba ny dian-tany Dubai. Ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara Randrianirina Mikael no niresaka fiarovana no tsy nanambarana tamin'ny fomba ofisialy iny dian'iny raha ny fanazavana. Antony maro lehibe ny fotodiany raha ny fanazavana atrany ary mikendry ny tombontsoa ambony ny firenena. Narcisy Karazafy sy Mathieu Princy no mitatitra ny antsiprian'izay vaovao izay. Prince roa, prinsesy iray ary mpamatsy vola lehibe tao Dubai no isan'ireo niaona sy nidinika tamin'ny filoham-panjakana tany Dubai, dinika izay mikendry ny anasoavana sy anatsarana ny firenena ho ny fanazavana. Niaona tamiko tany misy prince héritier anankiroa dia princesse héritière anankiray niaona tamiko tany dia misy ina moa investisseur koa be da be ary zavatra mahatsara ny firenena nale tany. Ohatra ameko amin'izany ny logiciel, olona anankiray manana logiciel izay ahafahana manara-maso ny douane io ny any amin'ny aéroport sy ny any amin'ny port. Ahafahana manara-maso an'io amin'ny ora sy minitra izay isehon'ny zavatra any amin'ny douane rehetra any. Izay anisan'ny ray voalohany nandehanako tany. Raha ohatra ka tanteraka io dia eto amin'ny birao koa dia efa mety mahita izay zavatra misy fihetsiky ny vola rehetrarehetra any amin'ny port sy ny aéroport any. Mbola anatin'ny négociation tsika zao. Ny anankiray koa dia ny mety ho fandefasana tanora 5,000 miasa any. Mbola anatin'ny négociation daholo zany. So dia zay koa nolazaina ny aloha hoe manakobakambava fa mbola anatin'ny fifampiresahana zany, mbola misy ho tonga tiro noho izany fifampiresahana zany. Ny tena mahafinaritra izay tena important antsika raha ohatra ka tanteraka dia ilay teknôlôjia vaovao mamadika rivotra ho rano. Ny fantoka tamin'ny fanaraha-maso ny hetsiky ny vola, ny fandefasana tanora misy 5,000 hiasa any Dubai, ny fampiarana teknôlôjia vaovao mamadika ny rivotra ho lasa rano ary ny fananganana banky mineraly sy rafinerie d'or ahafahana manara-maso ny fivoahan'ny volamena makany Dubai amin'ny fomba ofisialy ireo fionana ireo raha ny fanamafisana. Raha tanteraka ireo tetikasa ireo dia isy fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny firenena rotonta saingom-bola fifandresen-dahatra ihany hatreto no natao. Resaka blackwater, resaka terrorisme, resaka iny tokony hamoaka n'le proof daholo zareo raha mahita io volamena io ny sarotra feniny. Rehefa ao Dubai io hita daholo aiza nandehanany io asay voavoaka. Asay voavoaka le proof. Zay foana nitadiavako angamba. Resaka ianao ndray matoa. Matoa io matoa niaro ny aiko tsy nilazalaza mikasika ny ialako teto dia mbola misy io. Mbola misy olona te fofony aiko ary tsy fantatra ny hoe aiza le olona te fofony ainao dia mila mitandrina fotsiny ianao. Mitandrina zavatra niteneniny satria mihaino an'iny koa fa misy izay mahalala fa misy fitaovam-piadiana tafiditra eto a Madagasikara. Io misy trasy io, misy taratasy io, misy inona milaza an'io dia mitady an'io no ataonay mahatonga an'ireny fitadiavana amina trano reny, perquisition zay lazain'olona hoe zavatra hafa ny atao ao, mitady an'io zay satria fanakorontanana ny tiany zareo atao hamboly guerre civile eto Madagasikara ny tiany zareo atao
dia izay no edinay anotsipihan'ny fisian'ireo fitaovam-piadiana mahery vaika efa tafiditra teto amin'ny firenena talohan'ny dirany teo amin'ny fitondrana ary izay no anton'ireo fisavana trano amin'izao fotoana satria misy mikasa anankirotana sy ampiadiny samy sivily eto Madagasikara. Nilaza ny filohampanjakana fa ny hetsika rehetra dia natao hiarovana ny firenena sy hanamafisana ny fiara-miasa ara-toekarena raha tsy haivina nampisavorivory ny sain'ny mpanara-baovao ity fivoahan'ny filohampanjakana tany Dubai ity ny andro nanomboany dinika ho an'ny fanavaozana herinandro taty aoriana vao azo ny fanazavana mazava mikasika izany. Lafombavao afatanteraka kosa amin'izao vanim-potoanan'ny fahavaratra izao maro ireo aretina paritaka vokatra ny rano maloto sy ny loton'ny rano isan'izany ny typhoïde ny hépatite A sy B ary ny areti-koditra toy ny mycose sy ny lagaly mety ampitombo valana aretina koa ny fiovaovan'ny toetrandro raha ny fanazavana ho iarovana ny fahasalamana ilaina ny fampangotrahana rano mialoha ny isotroana azy kanefa anaovana antso amin'ny jirama ihany koa ny fijerena ny kalitaon'ny rano aroso ho an'ny mpanjifa raha ny fanazavana atrandy Narcisse Karazafy sy ny arotanjona no nanao ny fanadiadiana. Typhoïde, ny hépatite A sy B santionany amin'ireo aretina mirongatra amin'izao fotoan'izao noho ny loton'ny rano raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Maro ireo valana aretina miparitaka vokatry ny rotsakorana sy ny rano miakatra ary indrindra ny loton'ny rano. Voalohany indrindra miteraka aretina maro be ohatra ny aretina azo avy amina bakteria ny teneniko vitsivitsy fotsiny mivalana jereo fivalana lasa miparitaka be izy amin'izao fotoana zao io risika na choléra io mety ho avy ny typhoïde eto amin'ny toeram-pitsaboana zay tantanako hoe dia gaga ny tena mahita typhoïde be dia be satria azo avy amin'le salmonella TV mandeha anao jerena le olona ataony analyse be dia be ny kana typhoïde ny sigélose any amin'ny aretin-kibo manaraka zao ny salmonellose manaraka zay ny kakana ny aretina azo avy amin'ny kaka zara dia miteny etona hoe ho afaka ao anatin'ny roa taona raha ely indrindra teny miparitaka be efa be dia be izy moa zao tao anatin'izay taona tao anatin'ny telo taona nakaty tena miparitaka be dia be ny aretina azo avy amin'ny kakana ao ny ascaridiose ao ny giardiase ao ny amibiase ao ny ankylostomiase tena miparitaka be dia be zany manaraka hoe tsy mahagaga ihany kokoa raha hoe ny aretina azo avy amina virus hépatite A ny hépatite E ny gastroentérite viral miparitaka be satria maninona ro rano sotrotsika ampiasantsika reo tena tsy izy inona voka-dratsiny zany eo amin'ny fahasalaman'ny olombelona anankiray dia lasa maninona le izy raha ny amin'ny ankizy kely le fahaverezany rano. Ankoatra ireo aretina ireo dia miteraka tsy fanjarian-tsakafo na malnutrition ny tsy fahampindrano ara-pahasalamana ny rano tsy madio ary misy fiantraikany mivantana amin'ny hoditra ihany koa ka mahatonga areti-koditra maro toy ny mycose sy ny lagaly. Ireo zaza sy ireo ankizy ireo zokiolona ary ireo vehivavy bevoka no marefo indrindra manoloana ny voka-dratsiny rano tsy madio raha ny fanazavana trano. Tsy mahagaga raha be dia be ny karazana areti-koditra misy ny antsoina hoe impetigo ny furonculose ny dermatite infectieuse zany karazana aretina zany tena feno jereo reny mycose reny be dia be reny miparitaka ankehitriny lagaly lasa be dia be ny olona voa amin'ny lagaly manarak'izay ny zavatra miseho eo amin'ny hoe iza zany ny olona atahorana population à risque olona marefa atahorana dia izy avy reo le zazakely mena vava ny zazany anaty-kibo ny vehivavy bevoka ny olona efa antitra reny le be antitra reny dia indrindraindrindra ny olona immunodéprimé indrindra mory zareo vahiny satria reo no napiditra an'ireo aretina ny sida sy ny anina maro be teto amintsika reny ny immunodéprimé dia reny karazany hoe olona marefa. Manao antsoavo amin'ny jirama ihany koa ny olom-pirenena mba hijery akaiky ny kalitaon'ny rano arosony any an-tokantrano. Maro ireo olona marary sy mitondra takaitra ara-pahasalamana vokatry ny rano tsy madio hidiovana sy hisotroana ny rano fisotro madio izay sofototry ny olom-pirenena ary andraikitra iombonany rehetra ny fiarovana azy. Fa zao indray zareo any amin'ny jirama manana ingénieur be dia be tsika manana technicien supérieur be dia be tsika ao amin'ny jirama ao alors zareo tena anao ny asany dia tena ataova zareo mpiasa ny jirama le asanareo satria nahoana ianareo miantoka aminareo ny miankina amin'ny asa ataonareo ny fiantraikany aty amin'ny olona aty ivelany aty ary be dia be ny maty be dia be mitondra takaitra ny olon'ilay rano zay ataontsika hoe tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena araka miteneniny OMS. Mafy be eo tena mitenenareo c'est vraiment grave.
mba hisoroana ny loza teraka ny fisotroana rano maloto ao anatin'ny fotoam-pahavaratra toy izao dia ilaina ny fampangotrahana rano alohan'ny hisotroana azy, indrindra raha mampia ihany kalitaony. Tsy tokony hosotroana mihitsy ny rano rehefa tena maloto na maimbo, kanefa ireo no tonga ny tokantrano matetika tato anatin'ny volana maromaro zao. Ilaina ihany koa ny miaro tsara ny loharano sy ny fitahirizana rano, indrindra eny Amandroseza, ary tsy tokony anaovana maloto na anariana fako manodidina ny loharano hosotroana. Akoatra ny rano maloto, singa iray manaparitaka ny valana retina ihany koa ny toetry ny andro izay hita fa miovaova tanteraka amin'izao fotoana, nambaran'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro fa ahitana fienany mihoatra ny tamin'ny herinandro lasa ny rotsakorana eto Madagasikara, nanomboka ny sabotsy sy ny alahady teo no ny ena izay tahan'ny rotsakoran'izay ary tombanana iverina amin'ny farany herinandro any ny orana. Ny varatrazany mahatonga ny andro maloka sy manerika raha ny fanazavana trano. Nanomboka tamin'ny lahady tanoany sabotsy lahady teo no nanomboka ny ena kokoa izay tahan'ny rotsakorana izay raha ho an'ny Antananarivo sy ny manodidina. Mety hoe ho fiverenany angambany any amin'ny faraparan'ny herinandro any vao tombanana iverina indray ny rotsakorana aloha. Raha ny endriky ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy dia saika mivangony kokoa any amin'ny faritra andrefana sy ny ilany afovoany andrefana Madagasikara iny ny rotsakorana. Any amin'ny alakamisy na zoma any dia tombanana azo orana ihany koa ny any amin'iny manodidina ny atsimo andrefana sy ny faritra andro iny noho ny fisian'ny fikorontanana ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ao. Somary natsikaritsika tamin'ny maly sy fakomaly fa malomaloka ny andro indrindra ho any ilana atsinanana sy ny ilana atsinanany afovoantany. Ny antony izy io moa dia noho ny fitoeran'ny varatrazy. Mila miomana amin'ny fahabetsahan'ny rotsakorana kosa ny faritra atsinanana ary amin'ny fidinan'ny maripana ny afovoantany. Mila miomana amin'izay mety fabetsahan'ny rotsakorana izay zany ho an'ny faritra atsinanana ho amin'ny anio mitatra any amin'ny faritra Nalanjorofo izy ho amin'ny Rampitso. Ny eto amin'ny ilana atsinanana afovoantany kosa dia somary mbola malomalokentrika ihany aloha ny toetry ny andro, mety arahana erikerika manefy na orana malefaka eny antsefatsefany eny. Ny orana moa araka ny efa natsidiko teny am-piandohana dia mitoetra trany any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny ilany andrefana ary any amin'ny antantany atsimo andrefan'ny Madagasikara. Maripana somary mbola misy vidinana na somary mbola mangatsitsika kely any aloha ho an'ny afovoantany sy morotsiraka atsinanana fa vinavinaina hiakatra tsikelikely izy io manomboka amin'ny alakamisy makany amin'ny farany herinandro. Fa iverina vetivety ao anatin'ny tontolon'ny politika sy ny raharam-pirenena isika nanome tolo-kevitra ofisialy ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana na ny HCC androany taoriny ny fangatahany filohan'ny anteny-meram-pirenena momba ny fananganana vondrona parlementaire. Nazavay ny HCC ao anatin'ny tolo-kevitra izay nataony fa tsy voararana lalam-pandrenana ny fananganana vondrona parlementaire ahitana député niala tamin'ny vondrona ny aviny ka nivadika ho maleo tena. Tsy naneho hevitra kosa ny HCC momba ny fananganana sehatra ho an'ny Maroanisa manohana ny fitondram-panjakana. Tato-baovao eo amin'ny sary sy ny tsariny Mathieu Princy. Ny 20 oktobra 2024 no nangatahan'ny filohan'ny anteny-meram-pirenena ny hevitra ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana momba ny fananganana ireo député niala tamin'ny antokony ho vondrona parlementaire tsy miankina sy ny momba ny fananganany Maroanisa anohana ny filohan Bernas mikasika ny andininy faharoa amby fitopolo ao anatin'ny lalam-pandrenana sy ny andininy fahadimy-roapolo ao anatin'ny lalàna mifeny antoko politika mikasika ny fivezivezen'ny député anatiny anteny-meram-pirenena no tsindrin'ny HCC fa tanjon'ireo andininy voalazany lalàna ireo dia ny fametrahana fahamendrehana sy etika eo amin'ny fiainana politika araka ny fanazavana ity rafi-pitsarana ity. Ny député voafidy tamin'ny anarany antoko na vondrona iray dia tsy mahazo miditra amina antoko na vondrona hafa mandritra ny feptom-piasany raha tsy izany dia azo esorina amin'ny toerany. Nambarany HCC farany ala tamin'ny antoko na vondrona ny avin'ny député iray dia tsy maintsy mitoetra ho maleo tena mandritra ny feptaona iasany 6. Na izany azy tsy voarara lalam-pandrenana ny fananganana vondrona parlementaire ahitana député maleo tena maromaro raha toa tsy misy fiatraikany amin'ny fahalalahany hevitra sy ny safidim-pifidianana izy ireo izany. Mikasika ny fananganana vovonana ho an'ny Maroanisa manohana ny filohampirenena dia nilaza ny HCC fa tsy voafaritra ao amin'ny lalam-pandrenana izany
noho izany raha politika sy fifanarahana eo amin'ny sampisehatra ao amin'ny antenimieram-pirenena no ijerena azy ka tsy anjarany fitsarana avo no manome hevitra amin'izany. Ity tolokevitra navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ity dia nanazava bebe kokoa ny fepetra mifeny fiovaovan-kevitra ireo depute eo anivon'ny antenimieram-pirenena izay manamafy ny ady amin'ny nomadisme politika nefa koa mamela ny fisian'ny vondrona parlementera maleo tena raha ajaina ny fahaleovan-tena sy ny etika ara-politika. Izay ny amin'iny fa lafim-baovao makasika ny arena voajanahary sy ny tontolo iainana kosa dia mamany olana fototry ny tontolo iainana ve ny fitantanana ireo arena voajanahary. Io no roa hevitra ifanakalozana mandritra ny atelona izay nosokafana androany ho an'ireo mpikaroka profesora mpandray anjara mivantana amin'ny fampandrosoana sy ny sehatra tsy miankina eny anivony sekoly ambony ho an'ny siansa agronomia na ny ESA eo anivony université Antananarivo. Nambaran'izy ireo fa zava-dehibe ny fitantanana ny arena voajanahary amin'ny alalan'ny fikarohana izay atao ny antsipriana izay eo amin'ny sary sindratsary ny tahiriny aina. Isan'ireo firenena manan-karena indrindra amin'ny arena voajanahary toy ny ala, ny ranomasina, ny arena kibony tany, ireo zava-maniry sy biby tsy fahita afa-tsy eto i Madagasikara. Loharano mbola sy asa ho an'ny mponina maro ny arena voajanahary ananan'i Madagasikara, indrindra eny ambanivohitra ireo arena ireo raha toka vaovey tsara. Miena manko ny fanararotana ataon'ireo vahiny na vondron'olombitsy rehefa mahay mandamina sy manaramaso sy ny fitrandrana ny areny ny firenena ny fanjakana ka hitombo ny tombotsoa ho an'ny firenena sy ny vahoaka hoy ny profesora Andrianamoana Jean-Claude. Fa mahatonga antsika mirehefarehefa amin'ny fitrandrana dia tsy arahana ny voaka-pikarohana fa reo mpamatsy vola no manao izay ataony fotsiny ihany dia be dia be zany ny arenantsika lasan'ny zareo any tsy misy tamberina fa tonga dia hoentiny ihany fa narahana hoe kobalta sy nikel fa mivolamena sy mivisy ny singa hafa makaiza dia zay mampandratsika ny eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana ny fitrandrahana miaraka amin'ireo mpiara-monina miampikareo dia tsy manaja le ifanarahana satria tena anisan'ny manimba ny tontolo iainantsika ny fitrandrahana satria zareo manao izay azahoana an'le singa dia le fitrandrahana mampiasa akora simika izy satria le akora simika tonga dia azo le volamena, azo le singa nefa iny zava-doza ho antsika maty potika ny fananantsika potika ny rano maloto ny rano satria le akora simika sasana dia miparitaka any amin'ny rano, le akora simika sasana dia mandeha ny entona mafaty ohatra ny sofa dia zany mila arahana tsara fa raha tsy zany dia teraka fahantrano antsika satria mahasimba ny tanintsika, simba ny ranontsika, maloto ny rivotsika, itsika me marary ny arenantsika misy lasa dia zany rehetrarehetra zany tokony hanaraka ny valim-pikarohana dia tokony hisy fanaraha-maso ihany koa amin'ny fampiarana ny fifanarahana fa rehefa tsy arahantsika maso ireo mpitrandraka ireo dia tena misy fiantraikany be dia be amintsika amin'ny lafiny maro ndresahako teo ny kolotsaina, ny sosialy, ny toe-karena. Manampy amin'ny fanatsarana ny fitantanana sy ny mangarahara izany mitaky lalàna mazava, fanaraha-maso entitra ary fandraisana anjara ny olom-pirenena ka mampiana ny kolikoly sy ny tsy fitoviana ara-sosialy ho hiatrany ny fanamafisany ity profesora ity. Mahafaty antsika rehefa tena be loatra raha resahantsika zao hoe fitrandrahana volamena ataon'ny olona amin'izao fotoana izao any amin'ny faritra Atsinanana any dia mampiasa mercure be dia be izy nefa io mercure io izay maka le volamena dia be ny azy tonga dia lasany daholo zany volamena fa io mercure io rehefa sasana maty daholo ny anina ny anaty rano any potika ny tany maloto ny rivotra dia zany mila tandremana ary zay ny antony ilana zany le fikarohana zany hoe mila fitantanana, mila fanarahana, mila fikarohana zay vao afaka mitrandraka ny tontolo iainana. Misy sokajy efatra lehibe ireo arena voajanahary eto amintsika izay samy manana anjara toerana lehibe amin'ny toe-karena sy ny fampandrosoana maharitra. Ny arena kibony tany no isan'ny tena mampidibola sy manintona mpampiasa vola vahiny. Ao anatin'izany ny nikel sy ny cobalt. Eo ihany koa ny volamena, ny grafita ary ny vato sarobidy toy ny safira sy ny rubus. Malaza ary tiany olona ny lavanila ho an'ny arena avy amin'ny ala sy ny zava-maniry. Manintona olona ihany koa anefa ireo loamenaka toy ny jirofo, ny langulan ary ny ravitsara. Ny arenan'ny ranomasina dia ny makamba, ny trondro an-dranomasina lalina, ny holoturie ary ny algue.
santionany any ireo fa ny tena zava-dehibe indrindra ho an'i Madagasikara dia ny fahaizana mifehy sy mitantana araky ny tokony izy ireo arena voajanahary ireo miaraka amin'ny voka-pikarohany ho iatrany ny fanazavana. Fa nitoy androany teo anoloan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny hetsika fitakiana nataon'ireo platsaka an-tsitrapo nandritra ny vanim-potoana ny Covid-19 teto Madagasikara. Tsy manome fe-potoana ho an'ny ministra izy ireo fa kosa mitaky ny andraisana azy ireo amin'ny fifampiresahana. Tsy janona ny hetsika fitakiana raha tsy mivaly ny fangatana raha ny fanazavana nataon'izy ireo atrany. Tato-baovao eo amin'ny sary sindratsariny Tahiry ny aina atrany. Tsy emitra ny tolona raha tsy mivaly ny fitakiana, ny asa ary nanasoa vahoaka ary nisy fampanantenana natao tamin'ireo platsaka an-tsitrapo tamin'izany fotoana. Takiana izy ireo ankehitriny ny fanatanterana ny fampanantenana sy ny fifanarana natao ho ireto platsaka an-tsitrapo eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ireto. Recrutement massif no ny fanarahana efa tamin'ny taona 2024 ho iatrany ny fanazavana. Mitaky ny recrutement massif nakaiza mitaky ny recrutement fa nanomboka tamin'ny 2020, 21, 22, 23 jusqu'au maintenant nakaiza ireo mbola ao anatin'izany ny retraite ny maty tsy misy hita hoe nakaiza takinay zany manerana Madagasikara recrutement massif tafiditra ao anatiny daholo na ny bénévole na ny CTC ny admin rehetrarehetra ny médecin sy ny firpa rehetrarehetra zany rehefa hoe tsy anasa atao anatin'ny corps santé dia tokony atao mangarahary zany satria zay le efa fanovana ny kolokolo nisy teo aloha dia divany ary tsy manaiky zahay raha tsy tratra ny fitakinay. Ny niasa tamin'ny 2020 tamin'ny Covid dia tady tsara fa misy CTC tao misy bénévole tao namelona olona reny ary mamelona hôpitaly aoka mba tsy ho tsinitsiniavana mety misy le miteny any amin'ny publication hoe voafatotry ny charte zay aza adino fa notaon'izay ary notenenina ary nanasoa vahoaka tamin'ireny Covid ireny aza atao an'izany kosa le akizy rehefa hoe ny fanarana hoe manao bénévole nareo mampilatsaka tsitrapo nareo fa recrutena tanterahana le izy satria tombontsoa iraisana mamelona ny vahoaka. Nisy ny fangatahana fiainana tamin'ny ministry ny fahasalamana saingy hatramin'ny androany mbola tsy nisy ny fandraisana azy ireo raha ny fanazavana ihany. Tsy anome fe-potoana ho amin'ny fanatanterana ny fitakiana ireto platsaka an-tsitrapo saingy mitaky ny amalina ny fangatahana sy ny fampiresahana ny amin'ny fampanantenana ho iatrany ny fanamafisana. Fa zay sasatsasany eo tonga eto marina to fa tsy mijano ny tolona raha tsy misy fampiresahana amin'ny ramatoa ministra satria zahay dia malahelo zahay satria tsy misy fidarena ho anay. Ny tompona ndraiky tsy misy ato amin'ny bureau ty misy olo-mpiara-miasa miaraka amin'ny zareo fa tsy mahavaovany etahetanay mila ny andramatoa ministra zahay ato tsy hiady aminao fa iresaka ampilaminana zay ny takinay zay. Andrasana arak'izany ny fivoaram-baovao. Lafim-baovao afa tanteraka kosa indray azo ampiasaina manomboka androany ny zotra andalamby an-tanan-dehibe. Tanjona ny anampina amin'ny famahana ny fitoana ny fifamoivoizana ary everina omrary ny sarandalana raha jerena ny aravilandalana hoy ireo olom-pirenena sasany. Miantso ny anampina ny fiantsonana kosa ireo olona sasany raha ny fanadiadina izay natao dia hiantohana ny filaminana sy ny fiarovana ny mpandeha amin'ny zotra andalamby. Tato-baovao ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sary sindratsariny mbola avatsara. Anampy amin'ny famahana ny olany fitohanany fifamoivozana eto Antananarivo renivohitra ny fisiany zotra andalamby izay miasa nanomboka androany 3,000 ariary ny tsarany mampifandray ny Soarano sy Ambomanambola azo ambara ho antonony ihany ny sarandalana raha ny alavirandalana no jelena hoy ny fanehoan-kevitra. Manokana aloha dia mety ka satria mba ohatra hoe mba mandeha train zany le olona dia mba mihena kely zany le famozibozany amin'ile fiara erany tanàna sesandrena faritra sesandrena mba maka amin'ny train zany dia mba mihena bebe koa zany le embouteillage satria mba ny amin'ny train ny olona mandeha abordable satria mbola lazaina mba moramora kely mba azo tadiavina le volako mba
tsy ampy ny fiantsonana ho kosa ny hevitry ny olona sasany mila mpina raha toka tena te hanala ny fitohanan'ny fifamoivozana eto andrenivohitra mbola sarotra ho an'ny olona sasany koa ny hitadiavana sara andalana 3 arivo ariary ho ihany ny fanazavana le izy zany pratika raha ohatra ka hoe tsy ambomanam-bola ihany le trajet tokony hoe ny paritaka zany efa mba vita presque tokony mba vitavita zany le manodidina ny Antananarivo dia ny eo amin'ny lafiny resaka frais indray samy manana ny fahefany ny olona tsirairay dia tsy hita zany izay hamaritana an'le hoe mety le frais na tsy mety fa misy manakihana dia misy makasitraka an'le frais le ora koa le hoe 5 heures maraina 5 heures arivo io zao mety misy tsy mahavoentsika ny akabeazan'ny olona ny tena marina fa tokony hoe sarotra zany le izy le trajet ambomanam-bola fotsiny zany masarotra an'le izy dia ohatrany hoe olona andeha hitsangatsangana angambany ohatra te mba te hiteste an'le fandehanana train natao iantohana ny filaminana ny arovana ny fitonian'ny mpandeha ny fitanterana an-dalamby eto andrenivohitra ny sokatra nanomboka androany ity fitateram-bahoaka ity ary efa mipetraka ny lamina rehetra ao anatin'ny lamasinina sy eny amin'ny gara ary eny amin'ireo toerana fiantsonana nampahafantarina ny mponina mipetraka manodidina ny toerana ho lalovan'ny lalamby ny zavatra azo atao sy tsy azo atao ary namafisina manokana ny fandrarana ny fampiasana sy ny fibodona ny faritry ny lalamby Aina zany ho an'ny aller retour voalohany maraina miangeto Sorano makany Ambohimanambola amin'ny 5 maraina dia ny hariva ny après-midi amin'ny 5 sasa miangeto makany Ambohimanambola aller retour daholo zany zay rehefa avy eo zay ny fiangan'ny train zay le 2 aller retour zay nojerena akaiky ihany koa ireo passage à niveau miisa 10 amin'ireo lalana voakasika izay heverina ho faritra tena marefo amin'ny loza ampifamovozana an-dalamby mba hanamafisana ny fiarovana dia efa misy mpanampy sy mpandrindra eny an-toerana toy ny mpiambina barazy ny polisy munisipaly ary ireo rafitra hafa misahana ny fandrindrana fa natao lara-pamena ny fampiraisana ny ezaka rehetra eo amin'ny fambolena sy ny fiompiana mba ampandrosoana ireo sehatra mpamokarana toy ny vary, ny katsaka, ny akondro ary ny famokarana hena. Akendrena amin'izany ny fanatsarana ny vokatra sy ny fidiram-bolan'ny tantsaha sy ny mpiompy amin'ny alalan'ny fanamafisana ny kalitao ary ny fahaiza-mitantana sy ny fandrindrana ny tsenany famokarana. Raha ny fanazavana izay nataony teo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ity androany ity. Narsisy Karazafy sy ny Arotanjona no mitatitra ny antsipriany izay vaovao izay. Manoloana ny tsy fahampiana asa dia zava-dehibe ny fiara-mientan'ny mpisehatra rehetra mba hamoronana asa hanandratana ny fari-piainan'ny mponina, mila manambatra hery ny rehetra mba hampirindra sy hanamafisana ny fanampiana ny rehetra eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Izany fiara-miasa zany dia natao indrindra ahafahana mitondra fampandrosoana maharitra ho an'ity sehatra fototra amin'ny toe-karena ity. Tanjona lehibe ny ampitomboana ny vokatra sy ny vola miditra ho an'ireo tantsaha sy mpiompy. Noho izany tsy maintsy mitondra vokatra azo tsapaitanana ho an'ny tantsaha, ny ezaka rehetra atao na eo amin'ny fanofanana, ny famatsiana fitaovana, ny fanohanana ara-teknika na ny fanamorana ny fidirana amin'ny tsena. Zay indrindra moa ny antony sy ny ministera eto ary fenitra ho an'ny tantsaha ny ataontsika hoe ny tanjon'ny ministera amin'izao fotoana izao dia le hoe ampitombo ny vokatra ny tantsaha, ampitombo ny vola miditra ho an'ny tantsaha. Ary resahan'ny ministra hatramin'izay moa dia hoe ny tantsaha zany ny patron ny ministera ka na inona zany asa atao, investissement na vokatra atao dia tokony tsy maintsy misy fivoarana any amin'ny tantsaha. Raha hitantsika teo ilay resaka nanao an'ilay présentation teo dia nisy marobe etsy amin'ny ambany etsy misy foana hoe ohatrinona ny tokony ho azon'ny tantsaha amin'ilay asa izay atao na eo amin'ny sehatra ny vary na eo amin'ny sehatra ny katsaka na amin'ny hena. No safidiana manokana ny hanomezana tohana ny seha-piariana fambolena vary, katsaka, akondro ary famokarana hena ho fototra ny fampandrosoana ara-toe-karena. Ireo sehatra ireo no heverina fa afaka mampitombo ny vokatra sy manandratra avo kokoa ny fari-piainan'ny mpamboly sy ny mpiompy manerana ny firenena. Hatramin'izay dia mbola tsy voafehy tanteraka ny kalitaon'ny tetikasa maro eo amin'ny fambolena sy ny fiompiana.
Akoatra izany mbola marefy ihany koa ny fanaraha-maso sy ny fandrindrana ny tsaina ny famokarana eto an-toerana aka miteraka fatiantoka ho an'ireo tantsasy sy mpiompy izany indrindra ny mahatonga ny filana fahaizana sy fahaiza mitantana matianina amin'ny fanatanterahana ny asa fambolena sy fiompiana. Ny fampiakarana ny vola ho an'ny tantsaha dia ny fanjaritsakafo ny malagasy rehetra, ny vary izay isika mbola manafatra vary betsaka, ny katsaka satria ny katsaka dia mbola araka voalaza tao anatin'ilay présentation teo dia betsaka mbola misy any 100 000 tonne ny ilaitsika raha eo amin'ny sehatra ny fiompiana fotsiny ary ny resaka viande rouge na resaka eo amin'ny omby zany satria isika moa dia efa namoaka ny politika nasionaly ahafahantsika mitarika ny secteur élevage dia tao anatin'izay zany voasafidy ny resaka viande rouge. Ny ahafahantsika moa hatramin'izay dia ohatran'ny hoe akaiky eo ny tsena nefa ny tsy voafehantsika fa ny ao anatin'ny fifehezana antsina dia ny voaloha dia ny kalitao ny zavatra atao, ny faharoa dia ny vidin'entana satria mila mamokatra isika ary mamokatra betsaka izay tsika vao afaka hoe afaka compétitif moa filazana azy ary ny fahatelo dia ao anatin'ilay kalitao dia ny fahaiza-manao sy ny raha feheziko hoe professionnalisme anatin'ny asa. Manoloana ny tsy fahampiana asa dia ilaina ny fiara-mientany rehetra na ny fanjakana na ny sehatra tsy miankina na ny tantsasy sy ny mpiompy amin'ny alalan'ny fiara-miasa sy ny fandrindrana ny ezaka dia entanina ny famoronana asa maro, ny fanatsarana ny vokatra ary ny fanamafisana ny fahavitatena ara-tsakafo antoko ny fampandrosoana maharitra sy ny fanandratana ny fari-piainan'ny malagasy ny fampiroboroboana ireo seha-piariana voafantina ireo antenaina ny ahafahan'ny tantsaha manatsara ny fari-piainany sy mandray anjara bebe kokoa amin'ny fampandrosoana ny firenena rehefa mirindra sy miara-mientana ireo mpisehatra rehetra. Fa ao anatin'ity horonan-tsary manaraka ity kosa no hitondrana aminao ny zava-misy ao amin'ny distrika ny Antsohiny. Lalana mampitohy an'ny Antsohiny sy Befandriana izay mirefy hatrany amin'ny 100 kilometatra kanefa 10 ora be zao na hoe adiny 10 no anaovana izany lalana izany. Andao arahantsika ary ny fijaliana sy ny zavadoza mahazo ireo mpitatitra sy ny mpampiasan'ny lalana amin'ny distrika ny Antsohiny izany hoe amin'ny lalam-pirenena fahaenina iny. Raha avetrany ary. Palia tiraha sua tiraha
izay ny zava-misy any amin'ny distrika iny azo lazaina fa saika manerana ny Madagasikara no ahitana fahampotehana tahaka izany avokoa ny lalana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Fa sivily iray no maty ponina manodidina ny 3 hetsy sy no nandositra ny trano fonenany vokatry ny fifandonana aratafika teo amin'ny Kambodja sy Thailande. Nakatona avokoa ny sistany mampifandray any Kambodja sy Thailande amin'izao fotoana izao. Tato-baovao makasika izany ary. Raikitra ny fifanolonana eo amin'ny Kambodja sy Thailande rehefa niantona nandritra ny 2 volana mahery kely monja taorian'ny fanelan'elanana nataon'i Donald Trump nosy niavon'ny rotonta ny apangan'ny Thailande koa nanao daroka bomba tao amin'ny faritany Siem Reap Kambodja. Ao Siem Reap no ahitana ireo tempolony Angkor sady nampiatrano olona anarivon'ny voaterina vindratoerana. Fanafiana anabagabaka no nataon'ny tafika Thailandais tany amin'ny 70 kilometatra miala ny sistany. Hoy ny manam-pahefana Kambodjiana izay nanamarika fa nampiasa fiaramanidina piady F16 ny Thailandais ka bomba roa no nalatsaka teo akaikin'ny tompon'olona vindratoerana ao amin'ny distrika Sresenam. Manaporofo izany ny sary navoakan'ny manam-pahefana mampiseho ny ankizy mpianatra nandositra ny tifitra. Vokany manodidina ny 3 hetsy ireo mponina manamorona sistany voaterina andao ny tranony ka nipetraka anaty topo vonjimaika. Etsy ankilany nanambara ny Thailandais fa nisy sivily iray namono eny ny alahady lasa teo noho nidona ny potipoty bomba nandritra ny fifanakalozana tifitra Balavomanga. Mitombo ny disadisa eo amin'ny rotonta ka nakatona avokoa ny sistany rehetra ary nosakana amin'ny Bangkok ihany koa ny vezivezen'ny camion makany Laos. Ao Maroka kosa indray dia nitrangana loja voajanahary Matsiravina atao Maroka namely tampoka ny tanànan'ny Safi ny toradrano ka nafatesana olona-polony sy nanimba-trano ary fototra afitrasa maro. Arahoary ny Antsipriana izay. Farafahakeliny olona 17 namono eny tao amin'ny tanàna Moritsiraka tao Safi ao andrefany Maroka taorian'ny orambetsinysy fitsaharany ny alina alahady voalatsinainy lasa teo. Niteraka tondradrano tampoka izany ka nahatonga fahasimbana goavana. Araka ny tatitry ny misteran'ny atany trano sy fivarotana manodidina 70 no rava-tanteraka, fiara 10 no divitry ny rano ary olona 14 no voaterina ampidirina hopitaly. Voaterina katona nandritry ny atelona ny sekoly eo an-toerana no izao loza voajanahary izao raha ny fampafantarana tamin'ny haino manjery eo an-toerana. Tsy ny tanàna Safi ihany no voa fa nisy toeran-kafa toa ny Titoanina ny avaratra sy Tangirany amin'ny tendrombohitra izay samy voakasiky ny tondra-trano. Manampahaizana maro no milaza fa vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro izao toe-javatra tsy azo vinanina izao. Tanànan'ny mpanjony Safi ary manana indostria fitrandrahana renan-kibon'ny tany miorina eo amin'ny Moritsiraky Atlantika 270 km miala ny Rabat renivohitry Maroka. Manampitrotraka amin'ny trangany Seo Herinandro Lasa izay nafatesana olona 12 tao Fez noho ny firodana trano roa ity loza voajanahary ity. Tapitra ny fampalalam-baovaontsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isorana trano ireo teknisiana sy ireo namana mpanao gazety nafana nanatontosa izao fampalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.